Toy izao ndraiky avana ny teny zaraina zay omenantsika anio. Misy ositra manokana ny tsodrano tonononao olon'i Kristy. Manana hery hafa ianao dia ny herin'ny fanahy masina. Araka ny voasoratra ao Mika 3:7 tapany voalohany amin'ny anaran'i Jesosy hoe fa izao kosa dia feno hery dia ny fanahin'i Jehova. Ka rehefa manome tsodrano ianao dia iseho any amin'ireo izay antefany ny voninahitry ny Tompo. Araka ny voasoratra ao Levitikosy 5:7 amin'ny anaran'i Jesosy hoe ary Mosesy sy Arona niditra tao amin'ny tranon'ilay fihaonana dia nivoaka ka nitsodrano ny olona ary ny voninahitry Jehova niseho tamin'ny olona rehetra. Ampiasao fa mahery vaika ny herin'i Kristy ao anatinao olony. Vavaka isika, ray eo, misaotra anao mampiasa ho fitaovam-pitahiana ho an'ny hafa. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona avy any Nazareta. Amen. Mandra-piaona tompoko.